Miarabantsika rehetra indray ry havako nahatratra ity larobia fa 7 ny volana aprily taona 2020 ity ivavaka isika. Andriamanitro rainay masina sy tsara indrindra ianao lay ankalazaina sy omena voninahitra hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetra ianao Andriamanitra tompony izao tontolo izao mpanjaka ambony Andriamanitra rehetra ka omenanao ny dera sy ny laza ny voninahitra efa anao raha teo zany tompo koa ho voninahitrao zay rehetra ataonay eto ankehitriny raha andresy hiaino ny teny avy amin'ny soratra masina izahay mety ianao fa ny masina mangy anay andraisanay ny afatra tsara izay atolotra ao anay dia miteneny ianao fa miaino izay mpanomponay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Mofinaina voalatra ho antsika ry havako amin'ity andro anio ity dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Daniela toko 4 ny andininy 230 hatramin'ny 430 farany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: ary rehefa tapitra ny andro izao Nebokadnezara nanandrandra ny masoko tamin'ny lanitra ary no tampoka indray ny saiko ka dia nisaotra ny avy indrindra aho ary ny dera sy nankalaza izay velona mandrakizay. Ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ary ny fanjakany hahatratra ny taranaka mandimby ary ny mponina rehetra ety an-tany hatao tsinotsinony ary manao izay sitrapony amin'ireo marobe any an-danitra sy amin'ny mponina ety an-tany izy ary tsy misy mahasakana azy na manao aminy hoe inona no ataonao. Tamin'izay dia no tampoko ny saiko ary no tamiko ny fahalebiazako sy ny voninahitro ho tabian'ny fanjakako ary ny mpanolotsaiko sy ny andrendahako ny katsakay ka nampitoerina teo amin'ny fanjakako aho satria manampy ho ahy ny fahalebiazana malaza. Koa amin'izany izao Nebokadnezara midera sy manandratra ary mankalaza ny mpanjaka ny lanitra marina avokoa ny asany rehetra ary araka ny rary ny lalàna ary izay mandeha amin'ny fiavonavonana dia hainy ahetry. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitongonao aminareo mandrakariva ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ity mofinaina mba ny masontsika ity dia mampiseho amintsika fa niainga tamin'ny fahatakaran'i Daniela na i Beltesazara ny nofony Nebokadnezara mpanjaka izay mitarika antsika koa sy mitondra antsika hanapa-kevitra ary indrindra ahatakatra fa Andriamanitra no tompon'ny fahefana feno, Andriamanitra no tompon'ny fahefana farany eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Na toy inona fahaizana fahalebiazana sy izay heverina ho voninahitry ny olombelona dia tsarovo ry havako fa manana izay mahambony no ny voary rehetra azy Andriamanitra. Misy fetrany avokoa arak'izany ny fireharehan'ny olombelona fa Andriamanitra no tompony teny farany. Hitantsika eo fa Andriamanitra mihitsy koa ary no mbola nampiverina sy nampody ny fiainan'ny Nebokadnezara mpanjaka tao aorinan'izay aretina na tao aorinan'izay fahaverezan-tsaina nisy teo aminy dia Andriamanitra no nampiverina tamin'ny laoniny ny fiainana. Zany fitondran'Andriamanitra ny fiainan'olombelona izany ry havako malala no andeha ka antsika afatra roa lehibe amin'ity andro anio ity ka atarafantsika fa lay Andriamanitra mampody ny fiainan'ny olona dia mampody azy hanandratra an'Andriamanitra. Lay Andriamanitra mampody ny fiainan'ny olona dia Andriamanitra mampody azy mba hanandratany olona an'Andriamanitra. Zao ny voalazany Nebokadnezara mpanjaka ao amin'ny 130 manao hoe: rehefa tapitra ny andro izao Nebokadnezara nanandrandra ny masoko tamin'ny lanitra
ary no tampoka indray ny saiko ka de nisaotra ny avy indrindra aho ary nidera sy nankalaza zay velona mandrakizay. No tampoka indray ny saiko hoy izy, anambarany zany fa niverina ny fahalalana, niverina ny fahakinga-tsaina. Ilay izy lasa adala teo aloha, ilay izy izay efa toany abiby teo aloha ka natonga azy honina sy ny aina. Tany an-tsaha mihitsy ary arak'izay hitantsika eo amin'ny 9:30 hoe fanoroana tamin'ny olona izy ka nihinanahatra toy ny omby, ary ny tenany de kotsan'ny andolo-lanitra ambara-paniry ny volony toy ny amin'ny voromahery ary nyony toy ny amin'ny vorona. Zany fahadalana sy fahaverezan-tsahany zany no indro niverina taminy rehefa niandrandra n'Andriamanitra izy. Tamin'ny fotoana zay niondrehan'ny Nebokadnezara mpanjaka ka tsy nahitany an'Andriamanitra, de fireharehana no nameny ny fony, avonavona ka nanao ny tenany ho Andriamanitra mihitsy azy izy. Tsy nanaiky ny fahefan'olombelona ary tsy nanaiky ho ambany ny fahefana zay nisy izy toy ny fahefana Grika zay nanjaka tamin'izany fotoana zany, ary de niezaka nanorina fanjakana lehibe ary de nirehareha tamin'izany. Evero anery avako zany avonavon'ny fony Nebokadnezara mpanjaka ao amin'ny 7:20 sy ny 20:20 manao hoe, ary ny mpanjaka niteny ka nanao hoe, tsy ity va no Babilôna lehibe zay nataoko lapan'ny fanjakana tamin'ny Aben'neriko mba mivoninahitry ny fahalebiazako. Kanefa raha mbola teo ambavan'ny mpanjaka ihany ny teny, de nisy feo latsaka avy tany an-danitra ka nanao hoe, ry Nebokadnezara mpanjaka, ianao indrindra nanaovana hoe ny fanjakana niala taminao. Rehefa tojo aminao ny avonavon'ny fo, de miala sy esorin'Andriamanitra aminao ny voninahitra efa nomenany olombelona hatrany am-boalohany. Aoka ho tsarovantsika ry havako malala fa ny zanak'olombelona teto ambonin'ny tany nomen'Andriamanitra ny voninahitra mendrika ambony indrindra. Ny olombelona no natao hiasa sy hitandrina ny Satana edena fa izay. Ny olombelona no lazaina fa ambony indrindra amin'ny voary rehetra. Ny Salamo 4 ary moa de miteny mihitsy hoe, inona moa ny olona no ahatsiarovanao azy ary ny zanak'olombelona no ahatsiarovanao azy? Efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy. Saingy rehefa mameno ny fon'ny zanak'olombelona ny avonavony sy ny fireharehana, de esorin'Andriamanitra eo aminao zany. Ary zany no hitantsika teto amin'ity Nebokadnezara ity, zary lasa nanana fiainany biby izy ka navoaka ny alan'ny tanàna hiaina tany an-tsaha. Fa mifanohatra amin'izany kosa ny zava-nisy, rehefa nanandratra ny lohany izy, rehefa nanandratra ny masony ho any amin'ny lanitra izy, de hitantsika tsara fa niverina ny fahalalana, nody ny saina, dia nanandratra an'Andriamanitra avo no nataony. Nidera sy nankalaza an'Andriamanitra lay ntsonitsy ny avy ny teo indray Nebokadnezara, ka nampody ny sainy Andriamanitra mba hampody azy hanandratra an'Andriamanitra koa. Izay mihevitena ho lehibe no indro mahita fa tsinotsinona izy ary lehibe lavitra no ny fiandrianany amin'ny mahampanjaka azy, ny fiandrianan'Andriamanitra lay mpanjaka lehibe. Tanteraka mihitsy arak'izany ry havako malala ny ambaran'ny bokin'ny Apokalipsy 5:10, ny 9:7 sy ny 4 manao hoe, lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo o Andriamanitra tsotoa, mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay, iza ny tsy ho atahotra ary iza ny tsy ankalazanao Tompo, fa ianao ihany ny masina ary firenena rehetra ho avy hiakohaka eo anatrehanao. Tsy maintsy mitodika amin'Andriamanitra sy ny fiderana azy toy izany isika ry havako rehefa mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Tahaka izany ane no nideran'ny mpanjaka ihany hitantsika ato amin'ny bokin'ny Daniela ihany ahitantsika izany. Toy izany no nideran'ny mpanjaka rehefa tsy levon'ny lafaoro mahamay Sadraka sy Mesaka ary Abednego, de lay mpanjaka zay nandidy azy ho atsipy ao anaty lafaoro misy afo mahamay ihany,
rehefa nahita fa tsy levon'ny hafa izy no indro nilaza aminao isaorana ne Andriamanitry Sadraka sy Mesaka ary Abednego, ary mbola io mpanjaka io ihany no namoaka didy hamono ny olona izay manao zinona ny Andriamanitra izy telo lahy. Ry havako malala, efa nambaran'i Kristy tety ambonin'ny tany fa efa nomena azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ko antsona isika rehetra, indrindra isika izay mahita ny tavan'ny mpamonjitsika hitodika amin'Andriamanitra, ilay manome sy manana ny fahefana lehibe. Amin'izao andro ankehitriny izao, efa manangasanga tazantsika zao fa hiverina misokatra sy hiverina amin'ny laoniny ny fiainan'ny zanak'olombelona taorianan'ny andro maromaro izay ataontsika hoe nampikatona, nampidy, nijanonana trano. Efa manomboka miverina tsikelikely ny sampandrara samihafa ialantsika amin'izany fikatsoana lehibe zany. Zao ry havako no hafatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika. Natoinona toe-javatra nisy teto ambonin'ny tany. Aoka isika hanaiky fa zava-misy nataon'Andriamanitra hiverena ny saitsika, hampody ny saitsika ho amin'Andriamanitra reny. Koa raha hitsahatra izao krizy zao, dia ny fiderana sy ny fanandratana an'Andriamanitra no ataontsika ho ambony indrindra. Aoka tsy hisy olona na sokajon'olona hilaza fa noho ny fahendreny, noho ny fahalalana, noho ny fahaizana, na ny fahaiza mitarika ananana no nahatonga antsika ho afaka amin'izao krizy zao. Tsy misy ry havako malala afaka mihoatra no Andriamanitra izay mandamina ny drafim-piainan'ny olombelona hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany. Ary lesona lehibe raha teo izao ho an'izay rehetra manana andraikitra amin'ny fitondrana ny firenena, hafatra ho amin'ny mpitondra rehetra na inona ny raikiny. Tsy misy lehibe sy ambony mihoatra no Andriamanitra, koa izay rehetra mihevitena fa mitondra irery ny vahoaka an'Andriamanitra dia hataon'Andriamanitra mahita ny farany sy ny fahalemeny koa izy. Tsarovo ry mpitondra na iza, vahoaka an'Andriamanitra no entinao. Noho izany mbola Andriamanitra manam-pahefana mihoatra anao amin'ny fitondrana ny firenena. Koa aoka ianao hanaiky ny fitondran'Andriamanitra mba tsy hampahitan'Andriamanitra ny farany ho anao. Aoka isika rehetra ry havako malala amin'izao andro ankehitriny izao, aoka isika hanomana miaraka amin'ny plan de déconfinement ataontsika rehetra koa. Efa samy miomakomana ny voahana amin'izao krizy zao avokoa isika rehetra. Aoka homanitsika miaraka amin'izany ny plan de louange, ny plan d'adoration, ny amin'izay fomba hanaovantsika ny fiderana sy fankalazana manaka-danitra izay ho ataontsika ho amin'ny tompo fahekentsika. Fa izy izay mampody ny saitsika dia mampody ny saitsika mba hiverenantsika, hitodika sy hanandratantsika ny voninahiny. Andriamanitra mampody ny fiainan'ny olona dia ilay Andriamanitra mampody azy mba hanandratana an'Andriamanitra. Ny zavatra faharoa ry havako malala izay hitantsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny hoe Andriamanitra mampody ny fiainan'ny olona dia ilay Andriamanitra mampody hanarina ny fiainan'ny vahoakany, hanarina ny fiainan'ny olona. Ry havako malala, narenin'Andriamanitra ny fiainan'ny Nebokadinezara mpanjaka rehefa nody ny saina. Hoy ny voalaza ny 7:30. Tamin'izay dia nody tampoka ny saiko, ary nody tampoka koa ny fahalebiazako sy ny voninahitro ho tabian'ny fanjakako, ary ny mpanolontsaiko sy ny andren-dahako ny katsakahy, ka nampitoerina teo amin'ny fanjakako aho sady manampy ahy ny fahalebiazana malaza. Tsy ny sainy fotsiny nody, tsy ny fahalalany fotsiny nody, fa nampidian'Andriamanitra niaraka tamin'izany ny fanarenana ny fiainany. Ka dia marina tamin'ity mpanjaka ity mihitsy hoe rehefa tapitra ny fehitrandro 7 arak'izay voalaza ilay nofy izay noazavain'i Daniely, dia indro fa tanteraka fa miverina tamin'ny
ny fiandrianany sy ny fanjakana mahampanjaka azy. Arak'izany dia mazava zany eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity fa tsy ny krizy no tompon'ny teny farany, tsy ny krizy izay nampahadala azy, na ny aretina izay nampahadala azy, na ny tsy fisiana saina izay niala taminy no nanapa-kevitra farany amin'ny fiainan'ny Nebokadnezara, fa Andriamanitra mitoetra mandrakizay no indro manarina ny fiainany koa ankehitriny. Ho tsapan'ny olona rehetra ary tsapan'ny Nebokadnezara raha teo zany, fa ao amin'izay misy ny fahamoiza-po sy ny fahaverezam-panantenana no misy an'Andriamanitra. Andriamanitra akaiky sy azon'izay rehetra mitalao amin'ny hitokiana mantsy izy ry havako. Ary zany tokony ahatsarovatsika, hitodiantsika fa i Joba mpanompon'Andriamanitra raha nozahany toetra ka tratran'izao nozoiny fahoriana izao, dia hitantsika tsara fa natoina fizahany toetra nahazo an'i Joba, narenin'Andriamanitra ny fiainany taoriany, ka dia nampitomboin'Andriamanitra ny andro iainany, nampodian'Andriamanitra taminy ny fananany rehetra, nomen'Andriamanitra zanaka tsara tarehy lavitra noho izay nananany teo aloha izy. Andriamanitra manarina ny fiainany vahoakany, dia Andriamanitra mitsinjo ny hoaviny tanteraka mihitsy. Ary zany koa no atakaratsika ry havako malala, ny tantaran'ilay zanak'adala dia mampianatra antsika fa rehefa nody ny sain'ilay zanak'adala ka miverina ho ao an-tranony raina izy, avy hatrany dia vonona ho azy avokoa ny akanjo tsara indrindra, nasiana kapa ny tongony, nasiana peratra ny tanany, ary dia novonoina ho azy ny zanak'ombona fa satria nody ao an-tranony raina izy. Isika koa ry havako malala amin'izao andro ankehitriny izao, ao aorianan'izao krizy lava reny, 7 andro mahery zao no nidirantsika tao anatin'izao krizy izao. Maro ny sahirana amin'ny fivelomana, maro mivery asa, misy ny tsy misy tsony ny loharanom-bola amelomana ny tokantrano, very hevitra, mamoy fo sy ny sisa sy ny sisa. Zao ry havako, tsarovy fa tsy manary anao na oviana Andriamanitra. Ny krizy mety hisy farany zany, ny olana mety hisy farany zany, ny fahasahiranana misy farany zany, fa Andriamanitra tsy manam-piafarana kosa, io no miantsehatra amintsika. Matoky ry havako fa ny tompo dia mijery sy mamangy ary efa manomana planina ho anao. Aza matahotra, matoky azy, ary indrindra ho amarin'ny tompo amintsika ny teniny manao hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Ho alaitsika sary an-tsaina tokoa mantsy ry havako malala, fa raha natolon'Andriamanitra ho atsika tokoa manko ilay zanaka malalany, ilay sarobidy, ilay tsy fony indrindra, moa tsy homeno atsika miaraka amin'ny maimaim-pona avokoa ny zavatra rehetra, dia ho tsapantsika fa mombantsika Andriamanitra. Feny ary havako malala, avo sy ambony noho ny ambany lanitra rehetra sy ny voary rehetra Andriamanitra. Tsy azo vazivaziana izy, fa mba hitodiantsika aminy, dia manomana planina ho atsika izy, manomana fiainana tsara voatra ho atsika izy, ary tsy itsika ihany no hitodika aminy, fa izao tontolo izao koa no efa nanomana ny drafitrasa-pamonjena ao amin'i Jesosy Kristy, ka nanirahany zanany lamatokana mba hitady sy hamonjy ny very. Io Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra io no mendrika hoderaina, ka mba ho amin'ny anarany no andolian'ny lohalika rehetra sy anekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy ny tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Dia ho n'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotra anao zay ry Andriamanitra, tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, lay mendrika sandratra ho ambony no Andriamanitra rehetra. Misaotra anao zay fa Andriamanitra manarina ny fiainanay anao ka nao anatin'ny fahoriana ry zay.
dia ianao kosa Tompo manokatra varavarana mandrakariva hivoahanay ho amin'ny loza sy ny toe-javatra mahazo anay ankehitriny, dia mametraka ao ambany fahasoavanao zahay, ny fiangonanao, ny vahoaka malagasy, ny kristianina, ny tsiraray avy isam-batan'olona izay mandre zao tenin'Andriamanitra izao. Vangio amin'ny fonao sy ny masonao be fiantra Andriamanitra, na inona olana eo amin'ny fiainana, na inona fitarainana isandatra eo aminao, na inona Tompo izay matery azy miaino ho vavaka ianao ka mamalia. Amin'ny anaran'i Jesosy be fiantra, le antenainay fa mahova izao tontolo izao, nanaovanay izany vavaka izany. Ho anao midera sy ny laza amin'ny voninahitra. Amen.